Fotoan-dehibe andrasan'ny mpitsikitra rehetra maneran-tany anio amin'ny folo ora alina folo ora eto Madagasikara no anatanterahana ny lalao famaranana lehibe ny fiadiana tompon-dakeran-tany ho an'ny taranja baolina kitra andiany fahatelo amby roapolo lalao izay ifandrenan'ny Espagne sy Argentine izy ity izay tanterahana any amin'ny kianja MetLife Stadium New York États-Unis sambany moa no ifandona eo amin'izany dingan'izany reto ekipa roa ireto fa ho an'ny voka-dalao fiadiana larana fahatelo kosa omaly dia lavy ny Angleterre tamin'ny isa enina no efatry France ny Anglisy arak'izany no nandrosina ny medaly alimy tamin'ity fananana ity izany ihany koa no anolorako ny araba finaritra indray ho antsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy aranasanatsika tsy saraka amin'ny televiziona malagasy satria hoarahana mivantana eto amin'ny televiziona malagasy izay lalao lehibe izay efa miresaka an'izay ihany moa isika iza no anoratra indray ny tantara Espagne sa Argentine misokatra arak'izany pronostika misy fanehoan-kevitra misimisy reto andao arahantsika vetrany. Espagne sy Argentine moa zany miresaka satria tsika miresaka ny football mondial zany hoe iza no eritreretiny zany hoe azo alokany ianao aloha dia tsoriko fa zaho vehivavy fa zaho tena anisan'ny mpilalao baolina foot zany amintsika moa zany hoe foot fa amin'ny anglisy zany diso tanteraka raha hoe zany football zany ka nianarany surnom tamin'izany mety hitabitsika hoe Michel Charbon fa tena pankasitraka ary tena tia ty baolina kitra ty ary mpanaraka an'io fa amin'izao katoko ty finale ty zaho dia tamin'ny voalohany efa mariny le diso fanantenana fa naka le bleu frantsay fa amin'ity dia mitazona nahitanareo amin'izao teniko zao dia za zany Argentine foana Argentine no azo an'io satria raha ny tantaran'ny baolina kitra izay mba tadidiko dia intelo i Argentine zao no nazo izy nazo ny farany teo tamin'ny andro ny Maradona raha tadiditsika tsara indrona azo izy dia indray mandeha tamin'ny Messi tamin'ny Messi ary Messi zany dia hanao roa Maradona roa Messi dia any Argentine zany ny tompon-daka taona ty dia ny roa ray zany no sport na ny isa raha ny Argentine sy ny Espagne. Pronostikoko amin'io final izay ionan'ny Espagne sy Argentine dia za maka Espagne agnatin'ny 120 minutes io raisiray fa ny amin'ny tirobi no tafavoaka ny Espagne 5-7 boka zany mandresany Espagne amin'ny fotoana io. Ino zay natonga nananao an'io le jeu collectif ny Espagne izay nanao tamin'ny France farany teo anisan'ny nivoaka ary nampiaiky ny maro mihitsy izay jeu collectif izay nataon'ny Espagne zay. Salama daholo. Iza moa zany no alaina amin'ny final raha za manokana aloha za moa am'le mafana ny Messi ana mafana baolina efa zay no Messi efa dia 2006 dia mazava ho azy fa Argentine no alaiko fa na izany ary baolina be tena baolina be raha tactiquement tena samy manana jeu tena tsara reo matoa tonga final zany fandona tamin'ny enjana matoa tafakatra final dia mintsy manantena hoe tena mba ho baolina be mba tena ho fala mipakafy baolina hijeran'io dia mba azoko mpandroa indray misy dia karaka faly eto zay agnamazazona ya araky ny baolina hitatsika moa aloha zay za manao ny Argentine amin'ny final araky ny za rahantsika mahita ekipe fagnanaovanjare ananjy Argentine ny metimety kokoa aminahy arakaraka ny fagnanaovanjare ananjy akeo tegna maresy lahitra za misimisy kokoa malohany karaha letra fa hela fa Maradona zegny raha zegny afranao zegny ary izy kofa mandeha baolina amin'ny TVM afaka mizaha hely molo tegna mba tsy mizaha tsy mankafifo dia fankafifona tegna mahita ananjy amin'ny TVM mizaha isan'andro miaraka amin'ny ekipe le mbola talon hafitafasa zagny antegna molo misy hoe ekipe Maradona dila tiantegna ny baoly dia ainay ndraiky edy manao ny Argentine za amin'ny final mangataka atsika za mbanao ny Argentine zalafo atokisy izy mety firy kely score eritreretina za magnamia 2-1
Fa isan'ireo distrika misitraka ny fanarahana ny lalao maneran-tany dinan'ny amboara amin'ny taranja baolina kitra ny distrika Nanjozorobe amin'ny alalan'ny télé communautaire izay isan'ny nahafapo ireo mpitia baolina kitra izany ary velom-pisaorana ny fitondram-panjakana moa ireo ponina any an-toerana raha mitatitra i Lovasoa José. Izao ny ambiance teto amin'ny efitrano malalaka ny commune Andrenivohitra Nanjozorobe izay niantoka tanteraka tao anatin'ny fanarahana ny amboara maneran-tany ho an'ny taranja baolina kitra tamin'ny alalan'ny télé communautaire. Voalohany dia mankasitraka ny lohan'ny fanavaozana PRRM miaraka amin'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina satria niantoka tanteraka tao anatin'ny fijerevana ny mondial ny commune Nanjozorobe. Ary tena nanala fahasahiranana tokoa satria araka ny voalaza moa zany ety anivon'ny commune ety anivon'ny district ety dia somary misy olana kely ny fahitan'ny olona ny baolina izany satria maro dia maro ny tsy manana ny Canal Plus izay ijerevana an'izany fa ao ny fitondram-panjakana izay manome tolo-tanana araka ny voalazako teo nahafahan'ny vahoaka Nanjozorobe niantoka ny baolina nandritra ny mondial. Amin'izay fanatanjahantena izay dia anisan'ny tena sport azo lazaina hoe ankafizin'ny commune Nanjozorobe ary io no be mpampiatra ny resaka baolina kitra. Ao anatin'ny Analamanga dia efa maro dia maro ireo distrika na commune izay efa manana ny kianja manara-penitra fa ny anay moa mbola azo lazaina hoe kianja tany dia mangataka ny fitondram-panjakana zany hijery an'izay terrain izay mba ahafahan'ireo ankizy ireo mivoatra, ahafahan'ireo ankizy ireo manana niveau satria na dia any anatin'ny sport scolaire ny fanatanjahantena dia miasa io kianja io nefany izay mbola tsy ao anatin'ny manara-penitra zay. Famaranana amin'ny lahady moa zany azo lazaina fa tena ekipa tsy azo ambaniana ireo ekipa anankiroa izay Espagne sy Argentine zay. Efa ela no nakafizana ny ekipa pirenena Argentine. Dia maka Argentine aloha raha ny tenako manokana. Pronostic aloha zany zao dia 2-0. Inona mahatonga anao hoe safidy ilay hoe ekipa ny Argentine? Ekipa nahatonga ny safidy ekipa ny Argentine le hafanana ny traikefa mihitsy zany le mpilalao. Mety hoe firy zany mety hoe pronostic? Ohatrany tamin'ny Angleterre iny ihany roa sy ray. Tamin'ny izy Angleterre roa sy ray. Tena ny pronostic zao fa anatin'ny 90 minutes. Efa mifampitaona eto amin'ny commune indray ireo mpitia baolina kitra amin'izao lalao famaranana ny mondial 2024 izao izay ifandonan'ny ekipan'ny Argentine sy Espagne. Zay momba niny fa aza misaraka amin'ny televiziona malagasy ary resaka fiatrehana baccalauréat indray sika izay hanomboka rapitso alatsinainy 20 Jolay ho fanohizana ny fitandrona ny fandriampahalemana manoloana ireo raharaha mafanafana ny tranga teto Andrenivohitra indrindra hitsinjovana ny ankizy tsy ho tara noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana dia tohizina amin'ny fanadinana baccalauréat sokajy ankapobeny teknika ny fampiasana ireo bus photon entina hitaterana maimaim-poana ireo mpiadiny ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Randrinerina Mikael Mono nanolotra an'izany raha nitatritriketara Vilasy Ritsara Kotsao. Manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina ny alatsinainy 20 ny volana Jolay 2024 izay andro hanomboana amin'ny fomba ofisaly ny fanadinana baccalauréat sokajy ankapobeny sy teknika no fiainga amin'ny rezotra misy 20 eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ireo bus photon miisa 420 izay hitatitra an'ireo mpiadina makany amin'ireo ivotoeram-panadinana. Hisy soratra famantarana bus examen ary tafiditra ao anatin'ny fanohizan'ny ezaka izay efa natao tamin'ny fanadinana BEPC sy ny BEP lasa teo. Satria ny antony faharoa koa zany dia eo izay etaeta izay fa eo ihany koa zany ny fantatsika fa ho fandaminana ny fifamoivoizana satria fantatsika fa rehefa fotoanan'ny examen dia misy ny embouteillage misy ny fitatainana eo fakanany bus izay ataon'ny mpiadana dia rary loatra angamba raha nasiana izay bus izay. Ny antony fahatelo ihany koa zany dia mba isiany ny filaminana ary mba isiany ny fandriampahalemana amin'ny fiantohana reny zanakitsika reny dia nasiana zany izany bus izay ary indrindrindrindra ihany koa mba ho fanalefahana ny vesatry ny ray aman-dreny amin'ny fahasaranana maro
isan-karazany sy ireo mpianatra dia tsy misy ny frais zany a fa dia ohatrany tamin'ny BEPC sy ny BEP fa dia maimaimpona izany fandehanana ny bus zany. Mitondra convocation ny ankizy a dia mitondra kara-panondro a ho andro izay tsy ampy taona, dia mitondra carte d'identité scolaire ary manana lalana izy a mitondra olona anankiray miaraka aminy a miditra ao anatin'le bus. Dia ankoatr'izay isaorana ny commune urbaine Antananarivo sy ny PDS Antananarivo satria sokatra daholo ny zaridaina rehetra eto Antananarivo ahafahan'ny mpianatra misakafo amin'ny eny amin'ireny toerana ireny zany. Ny teo anivy ny fiadina ny fanavozan'ny Repoblika ny Madagasikara izay tarihan'ny filoha kolonely Randrianirina Mikael moa no miantoka ny fandaniana rehetra izay iarahana amin'ireo ministera telotonta voakasiky ny fanadinana ary ny komina Antananarivo renivohitra. Ahetsika ihany koa ireo mpitandro ny filaminana emo izay vandrona ny tafika polisy-pirenena ary ny gendarmerie-pirenena fa ankoatran'izay dia hisany koa ny fanaraha-maso nomerika ahafahana mandamina sy mandrindra ny fanadinam-panjakana arazaivana dia hanomboka ny 20 Jolay 2024 ka hifarana ny zoma 24 Jolay 2024 ho an'ny sokajy akapobeany hitohiny 17 ka hatramin'ny 30 Jolay 2024 kosa ho an'ny sokajy teknika. Eo amin'ny fiarovana ny laza adina baccalauréat kosa indray dia nanamafy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa osika ary vaovao tsy marina ireo resaka milaza fa nisy ny laza adina ny paritaka efa mandeha moa ny fanadihadiana mahakasika ity rahaty raha eo amin'ny micro anketa revela sy sariny Rizarakodson hatrany. Voaporofo aloha amin'izao zany fa osika izy ireny a satria ary efa fantatra hoe aiza daholo ny toerana manao ali satria misy ao ataon'ny fitondrana zany misy miditra satria ataony hoe midira MP direct dia miditra dia me numéro téléphone izy dia rehefa azo amin'ity dia voaporofo fa osika izy ireny. Zavatra azo tenenina amin'ny ray aman-dreny dia aza miroboka amin'ireny ianareo satria voasoloky fotsiny nareo raha miditra amin'ireny. Efa any amin'ny cybercriminalité ilay izy dia andray fepetrany ny fanjakana any amin'ny fitsarana sy ny any amin'ny gendarmerie ary ny polisy. Ny sujet rehetrarehetra moa zany ohatrany fanaovana bakatra amin'izay ihany dia ao anatin'ny caserna gendarme no mipetraka. Efa vonona daholo ny lazadina rehetrarehetra ary efa miparitaka any amin'ny toerana tokony misy azy avy any amin'ny fitoerana fanaovana fanadinana. Ny farany dia mirary fahombiazana ho ampianatra rehetrarehetra ary mampahery ny ray aman-dreny koa atoano ny zanatsika. Naiady amin'ny kolikoly amin'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana baccalauréat ny Université Antoliara nisy ny fivoriana fanomanana ny rana tamin'ireo lehibe ny centre izay anizarany Bianco Toliara ny toromarika rehetra sy ny tsara ho fantatra amin'ny resaka fomba fiasa. Marceliara Volonjanahary sy Martial Andriamanatena. Fanidina ny hirika rehetra mety hidira ny kolikoly aloha mandritra ary aoria ny fanadinam-panjakana baccalauréat no votoatiny ity fihaonana ny fampizarana toromarika teo amin'ny Bianco Toliara ny Université ny Toliara ary ireo chef de centre ity. Hiditra antsehatra eny anivon'ireo foibe mpanadinana ny Bianco ary ho haintotra amin'ny tsy fanarahan-dalàna rehetra. Raha misy ny fandikan-dalàna hita miariary dia andraindrakitra avy hatrany ny Bianco. Ny tanjona zany dia mba hiena farak'izay betsaka indrindra ny endrika kolikoly na fampiara-pahefana sy ireo fandikan-dalàna rehetrarehetra mifandraika amin'ny fikarakarana n'ity baccalauréat ity dia mba baccalauréat madio amin'ity 2024 ity. Baka malio 2.0 no tanjona ho an'ny Université ny Toliara izay efa vonona tanteraka amin'ny fiatrehana ny fanadinana baccalauréat. Izahay ato amin'ny Université ny Toliara dia manome toky fahanao ny ainay tsy ho zavatra amin'izay fiadiana ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra zay ao anatin'ny baccalauréat. Hampadio an'izay baccalauréat zay. Zay nahatonga ny nanaova ny anarana an'ity baccalauréat ity baka malio 2.0 satria tamin'ny tao lasa tsika fa nanao an'izay baka malio zay dia ezahana zany ny tena hoe hahatony ny candidat tsirairay hialana amin'izay kolikoly na fraude na triche dia zahantsika hiadiana amin'izay rehetra zay zany. Manana mpiadana voasoratra anarana 5,790 sy 4 alina ho an'ny fampianarana ankapobeny sy teknika sy foibe mpanadinana 70 ny faritany ny Toliara izay mitsinjara amin'ny faritra Menabe, Atsimo andrefana, Androy ary Anosy.
13 taona zao no nijoroany fikambanana no fiandroy 19 ny isan'ny mpianatra antoanany voalohany indrindra valonjato mahery izy ireo amin'izao fotoana izao izay vehivavy avokoa avy amin'ny faritra telo any atsimo dia ny faritra Anosy atsimo andrefana ary ny faritra Androy tsy nijanona ho mpiantoka mpianatra fotsiny fikambanana fa namoa sekoly ho fanaraha-maso tsara ireo mpianatra toanany ao Ambovimbe irery no mbola misy ny sekoly no fiandroy amin'izao fotoana izao izay ampianarana ireo kilasy anala fanadinam-panjakana ihany hatreto ka samban'izy ireo no manana mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat mpitontika nampisalorina ny anarana vasiany ity andiany voalohany ity mampita an'izay Janina Tenena sy Joa Marcelin. Teto amin'ny efitrano malalaky ny fiandroy ny lanonana fahamoana amin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat ao anatin'ny sekoly no fiandroy ho an'ny taom-pampianarana 5 sy 4 mpianatra misy 7 avy amin'ny sokajy A2 sy sokajy D no irotsaka hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny taona ity. Ka nandritra ny lanonana dia nomena mari-pakasitrahana ireo mpianatra 10 nahazo ny noty ambony indrindra ho fakasitrahana ny ezaka sy ny fahombiazana nandritra ny taom-pampianarana. Nisy ihany koa ny famondrana faneva tamin'ireo mpianatra zandriny ho mariky ny fifandimbiasana sy ny fitohizan'ny ezaka eo anivon'ny sekoly. Ambovimbe eto avao hatreto no misy école tia no fiandroy fa takamaroa dia association tia no fiandroy fa magnarama no faveo zany mpampianatra izay manome cours d'appui gratuit ho an'ireo mpiana ino fiandroy rehetra. Dia amin'ny maha école atika zay moa zany no mahatonga atika mana terminaly manokana izay vao no samba ino fiandroy tamin'ity tantara ino fiandroy na hatelo amin'ny filota ino fiandroy zay manana ity candidaty amin'izay ity no fiandroy. Dia tiato zany no école dia maha école zay mianatsato zany 7e 3e terminaly. Dia nafa afaka BPC zao 3e reo hinanao le mipolikoa amin'ny école publique araiky ianao terminaly koa miheriny ho izahay zay moa angarazy nafa hanao examen national mba hahafahana tena magnara-maso akaiky iareo aby. Nandritra ny fotoana moa dia samy nanome tsodrano sy ny afatra fampahirezana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana ny mpampianatra sy ny raim-piazy ireo. Ary io fanoanana izany dia nanolotra vola mitentina 2 tapitrisa ariary ho an'ireo mpianatra hiatrika ny baccalauréat ny raim-piazy ireo ary 4 hetsy ariary kosa ho an'ireo mpampianatra nanabe sy nanomana izany. Tonga nanolotra ny taratasy mari-pahavitan'ny fiofanana ao amin'ny centre AEF mananjary ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana sekoly mampiofana ireo ankizivavy amin'ny zaitra sy ny fikarakarana sakafo any an-toerana izy ity. Ny ao tamin'ireo ray aman-dreny ampanjaka tany an-toerana ihany koa ny tena nangatatodrano tamin'ireo olobe mitondra ny tanàna amin'ny adidy izay sahany eto amin'ny firenena amin'ny mahazanaky vadivavy azy. Nisy ihany koa moa ny tafasidinika niarahana tamin'ny solitena ampiasa-panjakana tany an-toerana. Lionel Claire Ardo sy José Emmanuel no mitatitra an'izay. Amin'ny maha-minisitra mpiay ny faritra vadivavy azy dia tsy nanadiny fa tonga nitsidika ny tanàna ny mananjary ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana Denis Franconio ka tonga nitsena azy teny ampatongavana ny solitenam-panjakana Isatsokaziny misy ety an-toerana. Taorianan'izay dia nitsidika ireo mpanjaka mpitondra ny tanàna eto an-toerana tao amin'ny tranom-bakoka ary nahazo tsodrano tamin'ireo olobe ara-drazana. Nidina avy hatrany niatrika sy nanome voninahitra ny fivoahan'ireo mpiofana tetsy amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa, toerana izay mampiofana ankizivavy amin'ny zaitra sy ny fikarakarana sakafo teto Ambatolampy Mananjary. Nizara ny mari-pahavitan'ny fiofanana izay nataon'izy ireo. Sy izay fahaizana mampalalana ny ratovina teto ho marina amin'ny alalan'ny taratasy fahavitan'ny fiofanana ny teo anareo fa ianareo ny te-hanana ny fahaizana mampalalana ny ratovina teto izay ho amarinina amin'ny alalan'ny taratasy ho zaraina izay. Manambo ny fitondram-panjakana ianareo manofana ny tanora mba afaka hiditra amin'ny sehatry ny asa na ny famoronana asa. Asa varodrano tokotra ny fanofanana arak'asa sy vita raha sy fanagonana. Ny fitondram-panjakana ny fanavozana izay taritina Andriamatoa Kolonely Randrianirina dia manao fahilohan-drara ny fampananana asa indrindra fa ho amin'ny tanora lahy sy vavy ary manome hiraka anay ny tena mba hanao fahilohan-drara ny fampananana asa
eto Madagasikara. Taorinan'izay dia niaona sy niarany dinika tamin'ireo solon-tena ny mpiasam-panjakana rehetra eto Mananjary ny tenany na ahafahany mpisehatra rehetra amin'ny asa-panjakana na metraka ny fanontaniana manetikitika mahakasika ny asa sy ny fikarakarana ny antota taratasy rehetra ary nanomezany zareo avy any amin'ny ministera piay ny sosokevitra maro ho an'ny mpiasam-panjakana ary voavaly teto avokoa izany. Nisongadina teto ihany koa ny fampitoviana ny grille indisera ho an'ny mari-pahaizana mitovy ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra eto Madagasikara. Ny eo anivon'ny ministera manokana miaraka amin'ny ekipa teknika sy ireo syndikan'ny mpiasam-panjakana isan-tokony dia efa eo andalana mametraka ny lamina hitondrana ny vahaolana ary efa misy ny voarakitra ho didy amandalana ka ho atolotra eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny minitra ary andalo eo anivon'ny anteny mera-pirenena raha ohatra ka tsy maintsy lalàna no raisina. Eo zao ny alignement na grille indisera, izany hoe raha faripahaizana mitovy sy fiofanana mitovy dia tokony indisy mitovy. Izany anefa tsy misakana ny tombo manokana izay azon'ny mpiasam-panjakana arakaraka ny tokonasa sy ny fanatanterahana izay asa zay. Ka ny tanjona zany dia hamerina ny asina sy ny lanja ary ny toeran'ny mpiasam-panjakana mba halavorary ny fanatanterahana izay asa sahany izay dia ny fanasoavam-bahoaka. Ny tanjona hoy ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana teto dia ny amerenana ny asiny sy ny lanjany ary ny toeran'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Manodidina lafy ny fandriam-pahalemana kosa indray raha malala amin'izao fotoana izao fa maro ny resaka alajaza sy ny olona tsy tapopoka raha ho an'ny Morondava manokana hatreto tsy mbola misy ny trangana alajaza fa ny fanodikodinana zaza tsy ampy-taona no nahitana tranga manoloan'izay indrindra manentana ny rehetra ho mailo an-trano ny eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Morondava. Isabelle Joda Celestine sy Andry Marsan. Nampidirina amponja vonjimaika ireo roa lahy izay manodikodina zaza tsy ampy-taona teto Morondava taoriany fanadihadiana nataony avy amin'ny polisy pirenena. Alajaza dia mbola tsy misy teto amin'ny fampanaovana tamin'izao fotoana izao hatreto amin'ny oretanenana izao fa fanodikodinana zaza tsy ampy-taona. Zany hoe misy ankizy vavy mbola tsy ampy-taona manana sakaiza efa nahita lehilahy mifankaty aminy miafina amin'ny ray aman-dreny ka dia miara-mandositra miala ny ray aman-dreny zay no atao hoe détournement de zany hoe tsy mifantany ray aman-dreny nitondrany ny tovolahy an'ilay zaza tsy ampy-taona zaza vavy tsy ampy-taona dia qualifiena zay fanodikodinana zaza tsy ampy-taona. Eto dia misintona ny fomba fijery tsika rehetra eto Morondava na amin'ny faritry ny Menabe fa mikasika an'ity resaka halajaza ty dia mila fitandremana amin'ny fiarahamonina. Voalohany aloha fitandremana ho an'ny ray aman-dreny arao maso ny zaza satria alerta fanairana no atao fa mbola tsy misy an'izay trangana halajaza zay ka mila fitandremana ihany koa ny amin'ny fomba fanenjehana olona mety tsy ho alajaza mety zavatra hafa no ataon'ny olona eny an-dalambe eny dia avadika hoe iny enjehonareo fa halajaza dia rehefa tonga aty amin'ny polisy tonga amin'ny zandary nefa tsy misy an'izany halajaza zany fa trangana fanodikodina zaza tsy ampy-taona. Misy ny mampiely amin'ny tambajotra serasera mampiely vaovao tsy marina mikasika an'izany halajaza zany fa hatreto aloha eto amin'ny fampanaovana fitsarana Morondava dia mbola tsy nahitana an'izay trangana halajaza zay fa fanodikodinana zaza tsy ampy-taona no tranga misy amintsika amin'izao fotoana zao. Ilaina ny fampahafantarana haingana ireo tompon'andraikitra raha misy tranga eny amin'ny fiarahamonina ho hiatrany ny avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Morondava raha nanamafy ny fanentanana.
Fanametraka fanampy sy fahavononana andray anjara amin'ny ametrahana fandriampahalemana maharitra milamina sy mirindra any aminy ireo mponina mipetraka amin'ireo tanànany amin'ny tangorombohitra Andriry. Manao toy ivakana ihany koa ny fasahiana milaza ny fahavononana iveriny eo anivon'ny fiarahamonina izy ireo ho andreo vatan-dehilahy izay nanao dahalo teo aloha ary nametraka ny fanampiny mba hampianajanaka amin'izay. Rehefa niaina tao anaty tebiteby hatramin'izay tanjona amin'izany moa ny sy ny filaminana maharitra any Andriry. Manomboka izao raha mitatitry Théophile Norbert, TVM Petroka. Isan'ny tafaradia tamin'ny délégation-ny tetikasa Andriry Milana niaradia tamin'ireo lehibe ny sapanara-panjakana ny tety ireo tanàna atany amin'ny tangorombohitra Andriry ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Mahabo commune 450 kilometatra atsimony Petroka. Izy arak'izany no ben'ny tanàna hanitokana nitsidika voalohany ireo mponina any amin'ny toerana izay nifidy azy. Nambarany fa efa vonona rehefa niomana ela ny hametrahana fandriampahalemana maharitra any aminy ireo mponina any Andriry satria leo ny fifindra-monina tany anaty alina noho ny tahotra ireo zaza-mbehivavy mba amin'ireo olon-dehibe marefo voatery nisitaka ny tanànany noho ny tsy fandriampahalemana sy ny tahotra ny fampandriana fahalemana nataony ny mpitandrony ny filaminana hatramin'izay. Voarainy ny efanetana zay natao ary de azo sika koa legny mba zay mangitikitiky aminazy holajainy zay raha tazona tadiavisika. Fa nanandehanany agny izy risika fa satria ny raha enina gn'olo etelo mampitahotra da ny etelo mandrara adidy san'olondrasy nandeha ihany sika fa hita zay na hafapo le fandraisana. Nolavy ny ben'ny tanàna ny hanikio ny filazana matetika fa hoe dahalo avokoa ny mponina amin'ireo tanàna rehetra misy hita any amin'ny tangorombohitra Andriry. Raha ataosika resaky fokotany ilazay fokotany raiky eny de misy eo amin'olo efatra na 10 eo ny dahalo fa ny akabesahan'izay fa sy dahalo surtout mizy amin'izao fotoana hanan'izao loatra de fa mihena satria fa maro misy makasitraky anazy. Ankehitriny de fa maro ireo sary mianina eo imasom-bahoaka any aminy ho an'ireo izay nanao dahalo teo aloha ny afany hiverina eo anivon'ny fiarahamonina misy azy any an-toerana hisiny ny fandriampahalemana maharitra afany hamboly sy niompy ho fanomanana ny hoavin'ny ireo zaza hahita fianarana amin'izay. Arak'izay fanetana nataosika agny ary de mbola misy koa ray aman-dreny fampiresaka aminahy manokana agnaty ny efinoako hozy efa raha da mety ho resy lahatra avao satria fa sy maro ireo fakavisian'ireo tavela. Tsikaritra nandritry ny dia nandehananay nitety ireo tanàna atany amin'ny tangorombohitra Andriry fa manomboka mahazo vahana tsikelikely any an-toerana ny fandriampahalemana fa nampy ny fitondram-panjakana arak'izany amin'ny alalan'ny tetikasa Andriry Milany ny hametrahana fandriampahalemana milamina sy mirindra any an-toerana manomboka izao. Tanterahana tao Ambatondrazaka nandritry ny 3 andro ny farany herinandro lasa teo ny fivoriana fampiofanana ireo ben'ny tanàna tompon'andraikitry ny soram-piangonana ary ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny distrikana Ambatondrazaka sy Andilamena. Commune raiky amin'ny 30 tamin'ireo distrika roa ireo moa nisitraka izany izay nikarakaray ministeran'ny ATAN sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ny fitoeram-panorenana momba ny fitsinjaram-pahefanana sy ny fampandrosoana ifotony miaraka amin'ny fanohanana fikambanana iraisam-pirenena momba ny francophonie. Mioravatsoa fiatranarindra samy manana. Zava-dehibe ary anisan'ny laram-pamehana eo anivon'ny ministeran'ny ATAN sy ny fitsinjaram-pahefana ny fisitrahan'ny vahoaka ny tolo-drara manaraka ny kalitao sy ny fanofanana ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana indrindra ny commune izay manana anjara goavana amin'ny lafin'ny fomba fiasa mba hahafahan'ny vahoaka misitraka izany. Tafiditra ao anatin'izany tanteraka izao fiaraha-miasa eo anivon'ny ministeran'ny ATAN sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny Organisation Internationale de la Francophonie izao izay ahafahana mitondra tantsorika ho an'ireo commune miisa 420 ato anatin'ny faritra 5 manerana ny nosy mahakasika ny fampiofanana ny fitantanan-drara manodidina ny soram-piangonana sy ny fanatsarana ny tahiri-kevitra manoloana izany soram-piangonana izany. Nitarika izany taty Ambatondrazaka ny tale generaly ivitoeram-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony. Anatin'ny laharam-pahamehana ny ministeran'ny ATAN sy ny fitsinjaram-pahefana ny fahafahan'ireo commune mitondra ny ezaka manoloana izay fanatsarana ny kalitaon'ny tolo-drara zay ho an'ny vahoaka ka eo amin'ny fiaraha-miasalahy misy miaraka amin'ny Organisation Internationale de la Francophonie izay akasitrahana tanteraka amin'ny fanohanana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny ATAN sy ny fitsinjaram-pahefana dia anatanteraka
ny fampizarana fampiofanana mahakasika ny fitantanana ny soram-piankonana mba ahafahan'ireo vahoaka ifotony araka ny fitakiana nisy hatr'izay ny mba hametrahany sy ananany antoka ny mahizy azy manoloana ny tokony isitrahany rezo fototra isan-karazany koa ny tokony ananany tompona andraikitra isambaratongany ny tahirin-kevitra mba ahafahany mamolavola ary manatanteraka ny politika mpampandrosoana mifanandrify tanteraka amin'ny filan'ny vahoaka na amin'ny lafiny ara-tsosialy zany na amin'ny lafiny ara-ekônomika sy ny tontolo iainana ka natao izao atrikasa izao mba ahafahan'ireo kominina mihisa raiky amin'ny telopolo raiky amby ato amin'ny distrikany Ambatondrazaka sy Andilamena hisitraka ny fampiofanana fampizarana traikefa manodidina izay fitantanana ny soram-piankonana mirona amin'ny tolo-draharaha ara-kalitao manodidina izay sy ny fametrahana ny tahirin-kevitra manarak'andro mba ahafahany mitondra ezaka mifanandrify tsara amin'ny filan'ny vahoaka ifotony. Ankoatran'ny fanamafisany ny fahaiza-manao ara-teknika dia mikendry ny ametraka tolotra akaiky ny vahoaka azy itokisana ary maharitra ity hetsika ity. Tanjona lehibe ny iantoana ny fiarovana ny antota-taratasy ara-panjakana sy ny fiantoana ny mahizy azy ara-dalàna ny olom-pirenena tsirairay. Tontolon'ny fampandrosoana kosa indray resaka foto-drafitra sahalalana afa-pasahiranana amin'ny fivezivezena ireo rehetra mampiasa ny lalana RIP 7A amin'ny fahavitany tetezana vaovao mirefy 27 metatra amin'ny fokontany Sahandahatra any amin'ny commune Toamasina suburbaine district amin'ny Toamasina faharoa izay nataon'ny ministeran'ny asa vaventy ho fanampiana ny faritra Atsinanana. Jean-Fabrice Foladina, TVM Toamasina. Nanome tolo-tanana ny faritra Atsinanana amin'ny alalan'ny fanamboarana ny tetezana modulaire mirefy 27 metatra eto amin'ny fokontany Sahandahatra commune Toamasina suburbaine eto ity ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy na misana bebe kokoa amin'ny lalam-pirenena azy izy ireo. Vahoaka maro avy amin'ny commune fito ato amin'ny district ny Toamasina faharoa mampiasa n'ity lalana ity ny amin'ny famoaham-bokatra izay mila famonjena ny antony fanamboarana hoy Ganomanana Raymond Alberto talemparitra ny asa vaventy Atsinanana. Faritra maromaro izay anisany avokavoky ny Toamasina ihany koa tia famatsiana vokatra sahirana ny tokamonina dia nisy ny fangatahany ireo solombavam-bahoaka voafidy aty amin'ny faritra aty sy ireo tompona andraikitra aty amin'ny faritra tany amin'ny ministeran'ny asa vaventy dia tsy maintsy nanome tolo-tanana ny asa vaventy amin'ny fametrahana an'ity pont modulaire azo isika anisan'ny voaingana kely izy no azo dia napetraky ny fitondram-panjakana aty mba amonjany ny vahoaka rehetrarehetra. Azo antoka ary tsy misy mampanahy ny tanjaky ity tetezana ity hoy Akanina Razafindraibe Zdikael tompona andraikitra voalohany orinasa nanao ny asa. Asa Big Beton moa zany agnisan'ny nanamboatra n'ity pont eto Sahandahatra ity izay mirefy 48 mètres linéaire. Ity pont ity moa zany type Wagner ary mazaka charge 25 tonnes eo. Na dia somary mivotrevitra ary rehefa mandeha amboniny sisa tahorana satria efa vita étude niarahana tamin'ny zareo amin'ny travaux publics. Ireo manam-pahefana rehetra tonga nijery ny asa vita teto samy nanafatrafatra ny hoe mahaiza manana isika vahoaka izay midika samia manaja sy sari-piaro amin'ny foto-drafitrasa izay fananana iombonana mba hateza. Anisan'ny toerana be mpitsangatsangana indrindra rehefa faran'ny herinandro na amin'izao fotoam-pialatsasatra izao ihany koa Vohidraotra commune Tetezambaro district any Toamasina faharoa misedra olana nefa ny any an-toerana amin'ny resaka lalana sy ny herinaratra nandray andraikitra rehetrany mahasolo tena mpanjakana azy eny fotony namany olon-dreo-ponina amin'ny fivezivezena ka nanarina tetezana simba ny lehibe ny fokontany na dia izany aza manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana ihany izy ireo anampiana amin'izay fanamboarana foto-drafitrasa izay. Jean-Fabrice Foladina, TVM Toamasina.
nataon'ireo vatandelahy vitsivitsy notariany Andriamatora Ravelson Augustin se fokotany ny Vohidrotra komina ny Tetezambaro distrika ny Tomasina Faroiny asa Rodobe ny farany herinandro teo ny fanarenana tetezana roa mampitoy ny lalam-pirenena fadimy makany amin'ny fokotany misy azy ireo iny zay efa nahitana fahasimbana betsaka ka miteraka fahasahiranana ireo rehetra mivezivezy mampiasa ny lalana. Ny asa fiveloman'ny mponina amin'ny andavanandro mihitsy no tambana vokatra izany hoy ny Ravelson Augustin se fokotany ny Vohidrotra. Ny tegna velon-tegna aloha dia ny fagnarataovana ary ny fivarotana. Vosakina zay zavatra satria na ny mpisangatsangana andeha aty aminay zay soavo satria ratsy be le lalana dia kamo zay dia hiditra aty ny faratsian'ny lalana. Mijanona zay amin'ny pont tetezana zay mboa satria maro ny olona lavo latsaka eo amin'ny pont eo. Ny angavy an'ireo mpanjara asana mbona amin'ny kakazo dia fantsy moa zany tabatanteny miantoka sy mitazona tonga gogna vatandela vitsivitsy mandeha manao an'ity pont ity. Ino tokony vita aloha tratra fa le lalana tegna maventy zany mbola tsy tratraka zay agnanovana antsoavo amin'ny ben'ny tanàna fomba vahoaka ary ny fanavaozana zay mavita n'izao fotoana io mba jerena. Tsy izay ihany fa nirin'izy ireo ihany koa ny mba hisiany jiro anazava ny tanàna. Ny jiro tegna mila jiro zay satria poto efa misy fa jiro mbola tsy mandeha tegna mampanahiranay satria rehefa alina ny andro mahizina be ny lalana dia tsy avy le olona dia tsara ny mampafantatra fa anisan'ny faritra iray aty Tomasina mahasarika mpitsangatsangana isaky ny farany herinandro na amin'ny fotoana ny fialan-tsasatra toy izao ny aty Vohidrotra sy Volohina iny. Vaovao manodidina ny lafiny fahasalamana kosa indray mpilatsaka sitrapo avy amin'ny chaîne de l'espoir France sy ireo mpitsabo anivon'ny CHU Andrinjato Fianaratsoa no misana ny fitsaboana ireo olona manana olana amin'ny aty vava sy ny valan-drano hetsika karakarain'ny CHU Andrinjato Fianaratsoa anatin'ny varavarana misokatra mandritry ny herinandro izy ity. Fanampanazavana. Fitsiriana sy fitsaboana mamaipona ho an'ireo olona izay manana olana amin'ny aty vava sy ny valan-drano na ny pathologie maxillofaciale no atolotry ny CHU Andrinjato Fianaratsoa ho an'ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka fa indrindra ho antsika eto amin'ny faritra matsihatra ambony izay tohana ny AFD sy ny association chaîne de l'espoir avy any France ny fahafito amin'ny folo ka hatramin'ny 17 ny volana Jolay. Consultation moa zany manomboka androany dia raha hoandro izay olona hoe mila fandidina dia manomboka izy fandidina amin'ny sabotsy dia raisina tanana mamaipona izay fandraisana tanana izy. Tsy voafetra lisa fa izay tonga na dia tsy avy eto amin'ny faritra matsihatra ambony ara fa avy any amin'ny faritra hafa dia raisina tanandroa dia manentana antsika vahoaka ny Fianaratsoa tonga maro fa tombony antsika izy ao mitolotra ara-pahasalamana izao. Any Zoma fa 17 ny volana Jolay dia isy ihany koa ny fitsaboana ny aretin'ny hoditra izay rana amin'ny fikambanana manampaizana manokana momba izany. Ka tombony lehibe ho an'ireo izay sitraka io tolotra io noho tsy mbola anana ny toeram-pitsaboana ny mpitsabo manokana momba io aretina io. Izay rehetra momba ny paresy ny atovavaka mila fandidina sy fanarenana raisina ny tanana mandrapatonga ny alarobia dia misy amin'ny Zoma 17 Jolay ho antsika eto amin'ny faritra matsihatra ambony na dia tsy avy eto ary manana aretin'ny hoditra dia misy société anankiray société savante zany hoe fikambanana manampaizana manokana momba ny hoditra société malgache de dermatologie ho avy ety amintsika dia afaka tonga izay rehetra manana momba ny aretin'ny hoditra fa misy fizahana sy fitsaboana maimampona momba n'izay amin'izy io. Ny ofana tao anatin'ny 3 andro ireo tanora vonona ilatsaka sitrapo tao Mahajanga ary ho faranana amin'ny fanadinana ny fiofanana izay azona mari-pahaizana manokana momba an'izay. Nick Chancela sy Takla Patterson no mampita vaovao. Roapolo mianadahy ireo tanora manokana miofana ho mpilatsaka sitrapo amin'ny Croix Rouge na ny vokovoko mena Mahajanga. 3 andro ny fiofanana izay ahitana taranja 520 ka hanadinana azy ireo amin'ny famaranana ny fiofanana. Ny formation izay atao moa zany dia avec certificat international na zareo maha certificat na zareo maha attestation na achevole arakaraka ny fahaizany zareo mandray. Ao anatin'ity taranja 520 io dia tsara ny fantatra ny hoe inona avy ireo zavatra hitao. Misy ny alerte, ny hémorragie, ny plaie, ny brûlure. Ny olona tsy mahatsiaro-tena nefa miaina, misy koa ny olona sady tsy mahatsiaro-tena no tsy miaina na tsy miaina tsara. Ao ihany koa ny transport improvisé hoe takony ahoana ny fomba hitondrantsika ny olona natao keo ny akepakepatany any, ahoana ny fomba anaovana azy,
ao ny plaie, ny ratra, ao ny brûlure, ao ihany koa ny traumatisme des os et des articulations, zany hoe ahoana ny fomba atao raha misy tapaka, ahoana ny fomba fanaovana telle, ahoana ny fanaovana ny sharpe. Misy ihany koa ny formation psychologique izay module vaovao vao nampidirina anampina azy solotria psychologique na hoe fanampiana ara-tsaina anazy hoe ahoana ny fomba andraisana azy raha ohatra ka tratrany catastrophe naturelle izy na hoe tratrany fahavoazana amin'ny rehetrarehetra. Zava-dehibe ho an'ny tsirairay ny fahaizana izany famonjena voina izany. Voalohany indrindra moa zany dia eo an-tokantrano eny vim-piarahamonina manodidina antsika eny an-dalambe rehetrarehetra ihany eny anivony rehetrarehetra reny dia afaka mandray tanana tsara mihitsy ireo ankizy voamofan'ireo. Ankoatr'izay dia nisy ny fizarana kito manokana nataon'ny Croix Rouge ho an'ireo olona tratran'ny M-Pox teto Mahajanga ary nisy ihany koa ny fanentanana rehetra hanaovana ny vaksiny fiarovana amin'izany. Lafim-baovao hafa no amaranantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity ho fikatsaham-baolana entina hanatsarana sy hampiariana omby dia nifanolo-kevitra niaraka tamin'ny tranobe ny Tatsaha ao Matsiatra ambony ireo fikambanam-piompiomby any an-toerana raha ny fampitam-baovao ny Aina Randrianarsan. Mitana ny anjara toerana eto Madagasikara ny sy hampiariana omby indrindra eto Matsiatra ambony eo no anisan'ny fitaovam-pamokarana azy sakafo ary manana ny lanjany ihany koa eo amin'ny kolotsaina Betsileo entina mijery ny ho fanatsarana trano izany sehatra izany mikaondoha mifanakalo hevitra mandritra izao fionana teto izao ireo fikambanany piompiomby avy ato amin'ny distrika 7 mandrafitra ny Matsiatra ambony. Ankoatra ny sy hampiariana hafa izay hitondrany ny tranobe ny Tantsoroka dia mijery akaiky ity sehatra iray ity ihany koa izy ireo. Anisan'ny tena ainy Tatsaha ny resaka omby satria sady hoentiny mamelom-po zezika ary anaovany fihariana isan-karazany zany hoe iavotany raha mba hampiana zaza izy zany mba ho lasa lavitra eny amin'ny université. Anefa zay zavatra zay maro ny olana setraindreo Tatsaha reo ka zay no anisany nahatonga ny tranobe ny Tatsaha hijery akaiky an'io resaka filiera omby gasy io mba ho hatsaraina ho jerena ny fahasalamany ho jerena ny fanatsarana ny taranaka satria efa miakely ny omby fa tsy ngeza tsony ary anisany sakafo ka zay ho fanatsarana zay rehetrarehetra zay no antony jerena manokana an'io. Hetahetan'ireo tantsaha ato Matsiatra ambony ny mba hanomezan-danja azy ireo eo amin'ity seha-piariana iray ity ka angatahany ao anatin'izany ny fifanomezan-tanana avy amin'ny fanjakana ny amin'ny fanohanana. Agnatin'ny fanavaozana antsika zao zavatra rehetra zany dia hengo miavaozana fa ny tena mampalahelo zany dia ny Tatsaha zay piompiomby ny ohatrany hoe mbola tsy misy fanavaozana raha sy ny zavatra tranobe Tatsaha tony ihany zany mba magnavohitra anay Tatsaha piompiomby mba hanome lanja zany atao omby zany nefa ny omby dia agnisan'ny magnome lanja ary tena lanja ny kolontsaina misy malagasy indrindra fa ny Betsileo ary agnahitana ny Betsileo zany ny Tatsaha rehetrarehetra mihitsy raha tsy misy any omby io dia mahasapa fa tena ambany lasa danja ary tsy mitovy amin'ny olona mihitsy raha tsy misy any omby io. Marina moa ny fanjakana moa zany fa misy misy ny fitantanana anazy fa ngay zany mba te hanasoa te hampitatra n'ilay fiompiana omby fa mino anay fa hampitana ambonimbony kokoa ary zay ilay Tatsaha tena ho mba misy mpiaino ary hiavitra tao anatin'izany mba atao hoe fahasahiranana zany fa izao zany anay tena magnategna fa ho avy ny mbaraka tonga ambony any ary tena rosa mifandrosoana ihany ka ny Tatsaha. Zay ihany koa tompo-kilasy tompo-vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity atoandro ity ankasitrahana ianao nanjoy izany hatramin'ny farany aza tonona arak'izany fotoana lehibe riva anarahano mivantana eto amin'ny televiziona malagasy ny lalao famaranana lehibe ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra andian'ny 17 lalao ifandonan'ny Espagne sy Argentina izy ity. Zay ihany koa no miatrahako ny veloma mahafinaritra ary mirary sosy fahombiazana ho an'ireo mpiadina ny fanadina fanjakana baccalauréat rehetra ho amin'ny rampitso soavatsara tompo-kilasy tompo-vavy.